dia faly miona aminao ndray mba hiaraka midindinika aminao ndray mba hitombontsika amin'ny fahalalana any Kristy Jesosy. Irantsika rehetra mahalala ry havana fa eto amin'ity fandarana ity dia izany ny tena tarigetrantsika dia ny hitombona amin'ny fahalalana any Kristy, satria averimberina mazana ny hoe arakaraky ny ahafantaranao ny momba ny olona anankiray ny mahatsaratsara kokoa hatrany ny fifandraisana ao aminy, satria ny fahalalana ho azy dia azahoanao manamboatra ny fitondrantenanao eo anoloany. Raha ohatra fantatra hoe olona mahafinaritra ty olona ty, olona azoko anambarana ny zavatra sana am'izao ty olona ty, dia fifalianao anao mandrakariva ny manatona azy. Ary Kristy Jesosy raha teo moa no fantaritsika lalindalina kokoa, ka dia mangataka amin'ny tompo isika izany fahalalantsika azy lalindalina kokoa hatrany izany, dia hahatonga ny fiainatsika ifanaraka hatrany am'izay nitendren'Andriamanitra azy. Alohan'izany anefa dia mbola tsara raha miara-mivavaka misaotra n'Andriamanitra isika. Raha eo misaotranao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao indray, amin'ny famanginao anay amin'ny toerana izay misy anay, naiza amin'ny alalan'ny teninao tahaka izao. Indrindra sitraky ny fonao ny ampahafantatra anay lalindalina kokoa any Kristy Jesosy tomponay, ilay ny rahinao mba ho mpamonjy izao tontolo izao, ho mpanafaka anay, ary indrindra hitaradalana anay eo amin'ny fiainana izay tsy fantatra akory ny alokony ampitso. Misaotranao zay noho ny fananana azy, ary indrindra misaotranao koa zay noho ny fanananay ny teninao. Raha eo mangataka aminao ary zay ankehitriny, aoka mihitsy ny fanahy masinao no anazava ny teninao aminay, mba hitoerany zany teny zany eo amponay, ary ahatonga anay ahay manara-dianao, ahay miara mandeha amin'i Kristy, mba ho voninahitra ao ny fiainanay raha eo, amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, anio isika dia hamantatra any Kristy mpisorona be. Kristy Jesosy mpisorona be. Ary ny anakinantsika izany dia ny soratra masina voasoratra ao amin'ny Hebreo 4, manomboka amin'ny 4:10 dia mitohy amin'ny 5 ka mifarana amin'ny 10. Zay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koa satria isika manana mpisorona lehibe zay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona la efa nekaintsika. Fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazontsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena am'izay andro mahory. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona, ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ny ota. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodideny ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ny ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao izany niteraka anao androany, ary toy ny lazainy ao amin'ny teny hafako hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Tamin'ny androny nofiny, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesany izy, sady voainy noho ny fahatahoran'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy, na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy, dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka. Teo amin'ny testamenta taloha ry havana, dia efa fantatry ny maro amintsika angamba, satria efa nojerentsika tany aloha, indrindra teo amin'ny mana isan'andro anisy nanaraka izany ianareo, ny fizaran'ny tabernakelin'Andriamanitra
ho toerana masina indrindra, toerana masina ary kianja. Ny toerana masina indrindra no toerana tsy azo nizaniza ale afa-tsy ny mpisorona be ihany. Ary ny mpisorona be dia tsy maintsy mitondra raha miditra ao amin'izany toerana masina indrindra izany, hanao fanavotana ho an'ny Israely. Indray mandeha isan-taona ihany izy mahazo miditra ao. Ary tao amin'ny tabernakely moa izany, fa io tabernakely io taty aoriana rehefa natao ny tempoly tao Jerosalema dia niendriky ny tabernakely mihitsy ny tao anatiny, ary ny zavatra tao amin'ny toerana masina indrindra tao amin'ny tabernakely no napetraka tao amin'ny toerana masina indrindra tao amin'ny tempoly. Ny zavatra nisy de izao: ny manelanelana ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina dia efitra lamba, na dia tao amin'ny tempoly aza, tao amin'ny tempolin'i Jerosalema aza. Ka izao ny zavatra hitantsika, izao ny zavatra fantatra. Rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, dia izao ny voasoratra hoe dia rovitra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Nahagaga izany. Nanjary nisokatra ny lalana makao amin'ny toerana masina indrindra. Ary izany no tiany soratra masina ambara eto. Hoy izy hoe, koa satria isika manana mpisorona be zay lasa namaky ny lanitra, de Jesosy zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny toerana misy an'Andriamanitra moa de fantatsika fa ny lanitra. Ary ny mpisorona be tamin'ny testamenta taloha dia miditra ao amin'ny efitra lamba. Ary rehefa rovitra zany efitra lamba izany de to milaza hoe misokatra ho antsika ny toerana masina indrindra, satria ilay mpisorona be efa lasa namaky ny lanitra. De hoy ny 15:50 amin'ny Hebreo 4 hoe, fa isika tsy mahana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra kanefa tsy nanana ota, koa aoka isika hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Ny ampirisiany ny tenin'Andriamanitra amintsika eto, ampirisiany mpanoratra ny Hebreo zay olombelona ihany nefa nitarihiny fanahy masina izy, de manazava amintsika ny hoe Jesosy Kristy Tompo, lay mpisorona bentsika, dia efa lasa namakivaky ny lanitra hanoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ary noho izany dia aoka hanaraka azy sika. Aoka hanaraka azy sika. Amin'ny fahasahiana mihitsy no azahoantsika manaraka azy, fa misokatra ho antsika ny lanitra. Eto ambonin'ny tany ry havana, raha manatona ny manam-pahefana sasany ianao, asana prime ministre zany na président zany, de misy natao hoe chef protocole. Ka rehefa ny chef protocole no milaza aminao hoe midira, de tsy misalasala mihitsy ianao, miditra miona amin'izany manam-pahefana izany. Eto dia Jesosy Tompo no azontsika lazaina hoe chef protocole. Izy no efa niditra mialoha, ary isika dia asaina hoe andao miaraka aminy. Andao tsika miaraka aminy izy. De hita amin'izany ry havana. Fa ny olona moa raha ohatra andeha eo amin'ny manam-pahefana izy, mazana de zao misy zavatra mahatery azy, tiany ambara angamba, na tiany holazaina, na tiana ho azo, na tiana pahafantarina, dia manatona ny manam-pahefana izy. Ary ndraindray moa mangataka audience izy, nefa ndraindray tsy afaka mandray ny manam-pahefana, na misy antony tsy azoana mandray azy. Fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity de tsy mba tahaka izany mihitsy. Mampatsiaro ahy itony kalitsotra nataon'ity olotsotra anankiray hoe, ny lanitra kosa ozy biraotsy mikatona ka raisiny avy hatrany ianao raha vao manatona. Ary tena marina izany. Aoka ianao azoto manatona ny seza fiandriana ny fahasoavana. Fa efa any lay mpisorona be, efa nielolalana anao any izy, Jesosy Tompo izany. Aoka tsy salasala ny anatona amin'izany ianao. Seza fiandriana ny fahasoavana ane io e. Ary zay ny mahafaly ry havana. Rehefa mino an Jesosy Kristy Tompo ianao,
fa izy no lay maty ny soloheloko anao teo ambony azo fijaliana. Izy no lay fanatitra indray mandeha zanak'ondrin'Andriamanitra. Izy no lay mpisorona beza nitondra ny ranony fanekena vaovao nanatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia afaka manatona ny seza fiandrianana ianao, satria tsy seza fiandrianana hitsarananao intsony ny seza fiandrianana, fa seza fiandrianana ny fahasoavana. Famelan-keloka ao anao no ny ranony zanak'Andriamanitra. Famelan-keloka ao anao no lay mpisorona be nitondra ny ranony fanekena vaovao nanatona izany seza fiandrianana ny fahasoavana izany. Ary noho izany, aoka tsy salasala intsony ianao anatona azy. Mba ahoana oza azo tia famondrampo, efa any lay mpisorona be mitondra ny ranony fanekena vaovao. Fahasoavana sy famonjena am'izay andro manahirana. Am'izay andro atserovanao no hoe sahirana mafy azy zany, ary tsy zany ihany, fa ny soratra masina dia mampirisika anao hiaona mandrakariva amin'Andriamanitra. Eto ry havana dia tsara ny milaza fa maro ny olona tsy manaiky izany. Maro ny olona zay miraparapa anaty aizina, maro ny olona milovika amin'ny fahoriana, maro ny olona mivesatra adin-tsaina, maro ny olona no sahirana amin'ny zavatra rehetra. Nefa na eo aza ny tenin'Andriamanitra hoe manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, de tsy mety anatony izy. Ary zay no zavatra mampalahelo indrindra. Ary zay no zavatra mampahory an'Andriamanitra. Satria hoe Andriamanitra hoe inona ary no mbola tsy nataoko taminareo e? Efa sokafako anareo ny lanitra maninona ny tsy manatona. Raha am'izao fotoan'izao moa ry havana, no misy antso avy any manam-pahefana ambony eo amin'ny faritra misy anao na eo amin'ny tany razanao, milaza aminao hoe misokatra ho anao anie ny varavarako e, misokatra ho an'izay rehetra te anatona ny varavarako, na iza te anatona avia. Milaza aminareo aho fa angamba handray olona efa mitramboropolo ora amin'ny 4 ora ny président. Saingy tsy afaka manao zany moa izy amin'ny maha olombelona azy. Fa ilay Andriamanitra ny lanitra, tompony hery rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, manana ny vahaolana rehetra ilay ny olona, no mampirisika ny olona hoe aoka anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavako ianareo amin'ny fotoana rehetra, aoka hanafahasotonanao zany ianareo. Dia evero fa faty antoka ho anao ny tsy anaovanao zany. Eto anefa de tsara ny manamarika fa tsy azo andehandehanana foana korona izany azy ny manoloana ny seza fiandrianan'ny fahasoavana io. Hojerentsika manomboka amin'ny toko 5, manomboka amin'ny 1 ny valiteny manambara izany. Tsy azo andehandehanam-poana korona izany azy. Fa izao tsy maintsy efa nisy ny mpisorona be ny alohanao, zay inonao, tiavinao, ankatoavinao, ampitondrainao ny ranony fanekena vaovao. Fa hoy ny voasoratra amin'ny toko 5:1, fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Dia olona zay mahay mitondra mora, ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodidin'ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy zay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona. I Arona dia nantsoin'Andriamanitra teo anivon'ny Israely ho mpisorona be. Ary zany mpisorona be izany no mitondra ny ranony fanekena miala avy eo amin'ny altara fanaovam-panatitra ka mitondra azy makany amin'ny toerana masina indrindra. Izao anefa tsy noho ny fahamarinan'ny tenany, fa na izy koa azy dia mitondra izany raha zany mba ho solovona azy amin'ny maha olombelona mpanota azy koa. Dia ny ranony fanekena zay entiny dia sady ranony fanekena isolo ny tenany no isolo ny olona izay anaovan'ny fisorohana ihany koa. Ary izao ny zavatra hita no tendren'Andriamanitra Arona ho mpisorona be. Tadidintsika angamba fa Zakaria, rainy Jaona mpanao batisa, teo mpanaovana ny raharahany mpisorona be indrindra izy, no nisy ehon'ny anjely ka nilazan'ny anjely hoe
hiteraka zazalahy ianao, hiteraka ny jaona mpanao batisa. Ary zany dia olona notendren'Andriamanitra, olona voatendrin'Andriamanitra, olona na de mpanota tokoa azy, olona manana ny fahalemeny, ary mahatsiaro tenao zany mihitsy ny mpisorona be. Tsy milaza izy hoe za de olona tanteraka, za de olona masina tsy manatsiny mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra, fa mahatsiaro teny izy fa ny raza entiny miala avy eo amin'ny alitara ka entiny makany amin'ny toerana masina indrindra dia raha misolovona ny tenany sy misolovona ny olona izay mitondra miaraka aminy izany fanatitra izany, saingy izy irery ny mahazo miditra any, olona voaositr'Andriamanitra, olona tinendrin'Andriamanitra. Zao anefa ireo olona tinendry ny testamenta taloha ireo de olona mety maty, olona misolosolo, ary zany no natoko an'Andriamanitra ho nanao fanatitra indray mandeha monjy tsy soloina intsony ny zanak'ondry, ary tsy soloina intsony ny mpisorona be, fa Jesosy dia sady zanak'ondrin'Andriamanitra mitondra ny fahotana zao tontolo zao, no sady mpisorona be. Fa hoy ny voalaza ny 5 ihany hoe de toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tena no mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao, izany niteraka anao androany, ary toy ny lazainy amin'ny teny afaka hoe ianao ny mpisorona be mandrak'izay. Zany hoe Jesosy tompo de sady zanak'ondrin'Andriamanitra no mpisorona be. Ary zany no nahatonga an'Andriamanitra hitatsika amin'ny 7 amin'io ihany hoe tamin'ny andro nonofony, zany hoe fonizy tonga zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, raha nanao fivavahana sy fangatana nombany fitarainana mafy sy ny ranomasy be tam'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy. Aiza moa no ahatserovantsika izany? Ahatserovantsika ny alin-jalijaly ny Kristy tao Getsemane fa izany. Ahatserovanao ilay zanak'Andriamanitra tao anatin'ny nofo izy, fa sady zanak'ondry izy no mpisorona be. Zanak'ondry izy satria voasoratra hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, nefa mpisorona be izy satria voatendrin'Andriamanitra ho mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka ho ny voasoratra. Ko raha nitondra ny tenany atao fanatitra izy, de nangirifiry tamin'ny nofony, ary fantatsika fa tao Getsemane izy dia nipotrapotraka tamin'ny tany tahaka ny rà nandinitra tamin'ny tenany azy. Tamin'ny andro ny nofony de tsy zaka ny nofony, zany hoe ho faty zany. Ary mazava loatra izany ny mahanofo any Kristy, mahatonga azy ho tena olombelona, fa tahaka ny tsy fahazakantsika ny ho faty no tsy nahazakany ko ny fahafatesana, ka nahatonga azy ny taraina hoe raha eo raha azo atao esory amiko ty kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoka ny ianao atao fa ny ianao. Zany nahatonga azy antsoantso mafy teo ambony hazo fijaliana fa izay hoe Andriamanitro, nahoana de mahafoy ahy ianao. Nefa mo sady mpisorona be izy, ary de hoy ny voasoratra hoe de nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana netiny izy na de zanak'azy, ary noho izany niaritra ny fahafatesana izy. Niaritra ny fahafatesana izy, zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo de mpisorona be nitondra zany rano ny fanekena vaovao izany ho eo anatrehan'Andriamanitra. De nentiny eo anatrehan'Andriamanitra namaky ny lanitra izy, nakany an-danitra nanambara tamin'Andriamanitra hoe vitako ny fisoronana raha eo. Ary ny rano ny fanekena vaovao nalatsaka tany Kalvari, de ho famelan-keloka zay rehetra mino azahoany miditra eto anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao. Endre zany tombontsotsika mahalala zany zava-miafina izany ry avy, tsy ho fantatra naiza mihitsy zany. Raha tsy mandinika ny soratra masina ny olona de tsy ahalala izany mihitsy. De hoy ny voalaza hoe ary rehefa nataony tanteraka izy de tonga aloha rano ny famonjena mandrak'izay ho an'izay rehetra manaraka azy. Nanjary loha rano ny famonjena mandrak'izay. Famonjena mandrak'izay hoe ny tediavinao, aizary no ahitanao zany. Hitady famonjena any amin'ny vatakazo ianao, any amin'ny loha rano. Hitady famonjena amin'ny fomba mpivavahana, hitady famonjena amin'ny lalàna. Tsy ahita zany ianao. Fa ny famonjena mandrak'izay dia eo ampelantanan'ilay mpisorona be nanolotra ny ainy,
hisolovoinanao dia Jesosy Kristy tompo izany. Ny famonjena mandrak'izay dia amin'ny fanarahanao ilay mpisorona be namaky ny lanitra mba hiditra anoloana ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, handray ny famelan-keloka, handray ny famonjena, handray ny fiainana mandrak'izay. Ary izany ry havana no nahatonga ny tompo ilaza hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako, fa izy no ilay namaky ny lanitra. Izy rehefa natao tanteraka dia tonga loharano ny famonjena mandrak'izay. Ary noho izany, na iza mampianatra zavatra hafanao ivelan'izany dia manohitra ny lalana nataon'Andriamanitra izy. Ary eto dia tsara ny manamarika, efa misy voalaza ny sotra masina tany amin'ny testamenta taloha hoe misy lalana nataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana ny efarany. Misy olona manangan-dala mpivavahana hafa, rehefa vavahana samy hafa rehetra ivelan'ny finoana fa Kristy Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra sy mpisorona be nanokatra ny lanitra ho antsika. Izay fivavahana rehetra manohitra izany dia lalan-kafa mitondra anao makany amin'ny fahaverezana no efarany. Fa tsy misy lalana hafa na azahoana namonjy anao. Tsy misy lalana hafa azahoana mamela heloka ny olombelona mpanota afa-tsy ny ranony fanekena vaovao dia ilay zanak'Andriamanitra nentin'ilay mpisorona be no tenendrin'Andriamanitra dia Jesosy tompo izany. Ray andro ry havana dia nisy olona ambony anankiray teo amin'ny tafika izay nilaza tamin'ny olona evanjelista iray hoe mba misy toerana ho anay ve any an-danitra. Dia hoy navalina evanjelista taminy hoe mino va ianao fa mbola hisy galona any an-danitra. Ry havana, raha ohatra moa ka ho tonga any an-danitra ka aninona, fa moa azonao antoka ve io lalana izoranao io fa ho any an-danitra. Izao aneny voalaza izay manaraka azy aneny voalaza eto hoe ary rehefa natao tanteraka izy dia loharano ny famonjena mandrak'izay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ianao teo any an-danitra nefa tsy mety manaraka an' Jesosy. Tsy hoany ane ianao hoe tsy hoany ianao. Na inona heverinao azahoanao mandova ny lanitra. Tsy hoany ianao raha tsy manaraka an' Jesosy. Tsy hoany ianao satria tsy misy lalana afa-tsy izay manaraka azy. Nahoana satria izy ihany no nilaza hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao, izay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fanana fahazavana aina, izay mandeha amin'ny maizina dia farany amin'ny maizina ihany ny lalan-kizorany. Ary noho izany ry havana dia te hampirisika anao aho manomboka anio. Angamba tsy fantatra nefa mpanaraka ty fampianarany ity anao na tsy, te hampirisika anao aho aza manaraka na iza afa-tsy Jesosy tompo. Tsy manaraka fomba mpivavahana ianao, tsy manaraka toko-pivavahana ianao, fa Jesosy no araha ianao. Ary rehefa manaraka azy ianao dia tsotra ihany, aza mandeha makany amin'izay lalana fantatrao fa tsy andehanany. Azonao atao ve no milaza hoe Jesosy io ndao tario aho fa hanompo sampy eny an-tampony tendrombohitra karatra. Dia ilaza ve ianao fa hiaraka aminao hialoha lalana anao any Jesosy? Hialoha lalana anao ve Jesosy andao any fijangajangany ianao, dia hangalatra ianao, dia hanodikodina volam-panjakany ianao, nandehanao zavatra ratsy ianao? Hialoha lalana anao amin'izany ve ny tompo? Sanatria ane zany. Tsy anao zany mihitsy izy. Ary raha ohatra ka lalanao any an-danitra ny izoranao, aoka ho Jesosy ny tondro-taridalana anao isanandro sanandro. Ary mba hatateraka izany, aoka ny teniny no arahinao, aoka izay lazainy no akatoavinao. Ny voasoratra hoe fanilo ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao. Inona ny arovana zatovo ny lalaka lehan'ny tsy voaloto, ny fitandre manaraka ny teninao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Ry havana, lay Jesosy Kristy mpisorona be ary dia sady zanak'Andriamanitra nitondra ny ranony fanekena vaovao no mpisorona be mialoha lalana anao ho amin'ny seza fiandrianan'ny ray. Dia hoy ny fampirisihana antsika hoe aoka anatony zany seza fiandrianana zany, seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina ianao. Nenina zavatra mitranga aminao no ny finoana ho an' Jesosy Kristy mpisorona be dia mitenena amin'Andriamanitra hoe nolay Jesosy zanakao mpisorona be Andriamanitra no asaiko manatona anao fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no azahoako famindram-po
ary no izy mpiforona be nao zaoko manatona anao hangatahako aminao zao zavatra zao aokahay manara-dia azy aho aokahay miara-mandeha aminy aho aoka ny fananao no ameno ahy aoka ny teninao ny baiko ny fiainako am'izay ataoko rehetra fa raha izany ny fiainanao de milaza aminao aho fa fiainatsambatra ny fiainan'ny olona manoloana ny seza fiandrianany fahasoavana noho ilay Kristy Jesosy mpisorona be voatendrin'Andriamanitra ivavaka isika misaotra anao zay raha eo noho ny famonramponao sy ny fitiavanao zava-miafina tokoa no nasehonao taminay fa zavatra mitsangany an-danitra tsy hitan'ny masonay nefa no azavainao nefa nambaranao fitahina ho anay izany misaotra ray malala indrindra misaotra Jesosy tomponay io no nanekenao ho sady sorona isolovoinanay no mpisorona be voatendrin'Andriamanitra hitondra ny ranony fanekena vaovao azonay manaraka anao anoloana ny seza fiandrianany fahasoavan'ny ray misaotra tompony am'izany koa satria manoloana ny seza fiandrianany fahasoavanao zahay Andriamanitro misy zavatra mahatery ny fonay am'izao fotoana zao de ny amonjenao ny taninay fantatrao ny zava-misy eto mifona aminao zahay ho ny ditra ny fonay fa na dia zany aza ny teninao de aleona ihany mandeha amin'ny lalakafa aleona ihany manalavitra anao alaonay mandositra anao toy zay anatina ny seza fiandrianany fahasoavanao mifona izahay omenao anay ny teninao nefa aleonay ny tenin'olombelona sy ny hevitr'olombelona toy zay ny hevitrao mifona izahay Andriamanitro manoloana ny seza fiandrianany fahasoavanao no hitarainanay aminao mba hanatanterahanao ny teninao hoe raha ny oloko zay anao tsy namianarako nanery-tenaka ivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony de hiainao ny an-danitra aoka melany elony ary anasitrana ny taniny Andriamanitro mifona izahay sitrano hoe ny taninay vonjeo Madagasikara taio ny mpitondra anay rehetra mba ho mpitondra matahotra anao ka ho tarigetra ny mpitondra rehetra tamin'ny ambara tonga ambony indrindra ka ny ambany indrindra zay efa nambaranao sady efa etaetanay raha teo Andriamanitro dia ny ahatonga ty Madagasikara ity ho an'i Kristy ary hiavana aminao ny malagasy arak'izay efa nosoratany raha teo ao amin'ny lalam-panorenana ilaina ny evanana aminao Andriamanitra mangataka aminao ho izany anie ny tarigetra ny malagasy rehetra ka ianao Andriamanitra no hitarika ty firenena ity ary ho tonga eto ny fanjakanao satria anaiky anjakan'ny teninao ny mpitondra rehetra na iza ary ny fiangonanao de hiara-miasa amin'ny mpitondra koa mba hahatonga ny firenenay ho firenena kasitrany ao anaty anao amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany misaotra ray malala